Amin'ny fifaina lehibe indray no androsoana atao tokantranontsika ny amin'izao ny soa. Tonga amin'ny fotoantsika izy azahoantsika amoroso indray amin'ny toy ny fampianarana zany a. Larana fa 5 ny laran'ny fampianarantsika indray ny amin'ny teny ity. Mandroso atao tokantranontsika ny ambassadeur-ny soa ZADA ary manona ny hatsarana amintsika ireo tokantrano irotsika amin'ny fiarana ny ten'Andriamanitra ary ny lohateny fampianarana moa ndrany dia hoe tsy misy herina fahefana maresy an'izany Yehosoa zany a, manerana an'izao tontolo izao. Efa filazana atao sady zany hoe tsisy fahefana hanohitra azy na iza na iza, na avy any amin'iza na avy any amin'iza, fa azy ny fahefana amin'ny lanitra sy ny tany izay rehetra ho aminy a, dia ny fahefana rehetra any amin'ny lanitra lanitra anazy dada iavazany. Ho azy mianaka ny voninahitra mandrakizay ary vavaka tsy ny fampianarana rehetra ny amin'izao fotoana izao a. Ary miarahaba antsika rehetra ny ambassadeur-ny Yehosoa ZADA tonga amin'ny fotoantsika izay azotsika miroso amin'ny tenin'Andriamanitra, manona ny hasoavan'ny Yehosoa amintsika tsy avy atao tokantrano dia samy hotaina Yehosoa atao zany tsika rehetra zany. Ny fampianarana dia larana faha 5 ary anazava ny tenako mikasika an'ilay hoe tsy misy herina fahefana maharesy an'i Yehosoa manerana an'izao tontolo izao na hoe afaka hanohitra anazy. Tsy misy zany. Ka izay mihitsy no azavaina amintsika izay rehetra ny fampianarana hoe zany ve dia tena Yehosoa? Ny antony a, misy sary ao azavaina amintsika ny heriny sy ny fahefany dia ampahafantarina antsika rehetra zany. Ity aloha ny lazana amintsika tsy tamaso hoe ity aloha zany dia nahita zany ny tany amin'ny vaninandro tany aloha fa tsika moa zany tsisy nahita ny sary nareo olombelona ny tiako tenenina dia mionona amin'izay zava-mitsika amin'izay fotoana izay. Fa nefa ny marina le tenina dia mionona amin'ny zava-misy ary satria izao tsy misy mihitsy ny fahefana amin'ity tany ity mahavita manova olona ho lasa tsy mahay manota intsony. Tsisy fahefana mahavita an'izay eto amin'ity tany nareo ity. Fa nivavaka ihany nareo hatramin'izay ary nanompo Andriamanitra marobe nareo hatramin'izay. Fa zany nafaka nareo tamin'ny fahotana zany, tsy miexista mihitsy zany. Fa tsy maintsy manao ratsy nareo amin'ny maha-olombelona nareo. Ary raha misy mezaka ny anao tsara nareo a, tsy afaka ao mihitsy. Fa izany aloha zany dia efa herin'ny Yehosoa te tsisy manina, tsisy mavita satria maninona? Izy irery ihany no nahavita nafaka anao tamin'ny fahotanao ary nahavitanao tsy manota intsony. Zany ka tena hery zany. Ary zany tsisy mavita zany. Na ny mpanao fagagana raha tsy mahay an'izany, na reny mpanao mirakla reny raha tsy afaka manao an'izany satria tsy anana izay fahefana izay. Zava-marina aloha zany. Ary tena zava-marina ary tena zava-misy a, tsy efa ho lazaina amintsika tsy avy araka an'izany ten'Andriamanitra zany. Ka laotsika aloha hiainga ny mifototra ilay izy hoe aiza moa zany ny fototra fana milaza an'izay sary izay a, dia andaontsika aloha ilaza hoe iza aloha namorona an'ity zao tontolo izao ty a. Ingaitsika hatrany mihitsy ny le tantara zany hoe iza no namorona an'ity zao tontolo izao ty a, dia hamoaka ny tenin'Andriamanitra tsika. Satria aoriana izay tsika voamoaka hoe nisy an'izao dia nisy an'izao dia nisy an'izao a, ary ny farany moa zany ity resaka manala ny fahotana ty. Satria izany izao no tsy izay mahery vaika maneran-tany izay tsisy mpanana mihitsy zany a, fa Yehosoa irery ihany no manana an'izany. Dia izay toriany ambassadeur n'izay ny rany a, dia zao ZADA hitantsika zao. Hitantsika amin'ny publicité sy ny karazan'ireny zany. Ka ho jerevantsika aloha zany hoe ny namorona an'izao tontolo izao aloha zany jerevantsika aloha vity. Mba somary jery kely toko izay andiny maromaro indray tsika aloha raka izy a. Dia ho anareo rehetra rehetra izay ny tokantrano ihany koa zany a, dia miara mijery tsika. Genesis toko voalohany a, ny andininy voalohany. Genesis toko voalohany andininy voalohany. Dia vakitsika amin'ny anaran'i Yehosoa. Tamin'ny voalohany Iava nahary ny lanitra sy ny tany. Zany izay ny voalohany aloha izay. Izay zany hoe Iava no nanorina ny lanitra sy ny tany. Ao amin'ny andininy fahatelo. Ary nanao izy hoe misia mazava dia nisy mazava. Ary hitany Iava fa tsara ny mazava. Ary nampisarany Iava ny mazava sy ny maizina. Ary Iava ny andininy fahadimy. Ary Iava nanao ny mazava hoe andro, ary ny maizina nataony hoe alina, dia nisy hariva, nisy maraina andro voalohany izay.
eo zany izy de namorona ny lanitra sy ny tany ary namorona ny mazava. Izy moa tompon'ny fahazavana reto hoe de ny fahazavana namoaro. Mazava be zany zany teny zany fa mahery izy satria izy namorona ary tsy mbola misy mihitsy ny Andriamanitra samy teny fa izy namorona zao tontolo zao, mbola tsisy mihitsy zany. Fa rehefa misy eo no teneniny. Satria ataon'io Andriamanitra marina tompony teny sahirana zay miteny zay. Loha vetsika vakina. Avy anak'Andriamanitra aloha izy fa nanjavona teo ilay toko izay ndiny rehetrarehetra. De jerevantsika kely de ny Genesis toko voalohany andiny fafito amby roapolo. Eto indray zany de milaza hoe namorona ny olona izy ary avana ary ny olona tahaka ny endriny, tahaka ny endrik'Andriamanitra namorona anazy, lahy sy vavy ny namorona ny azy. Namorona ny olona indray izy zany, namorona anao io Andriamanitra io. Tsy hoe koneny forona ho azy anao fa nisy namorona anao dikan'izay. Indray tsika jery toko izay andiny manaraka indray tsika zany satria tsika zany de mikaroka foana hoe hijery indray tsika ny am'le hoe nanamboaran'Andriamanitra ny aiza moa zany ny any ambony eny zany aiza moa misy an'iny hoe zao tsy efa tsikely hoe ny teny matsy hoe teatra ny amin'ny lanitra ambony eny de izy daholo nary anazy Isaia toko 5:20 vaketsika indray aminarany eo soa Isaia 45:18. Fa izao no lazainy ava izay nahary ny lanitra izy no Andriamanitra sady namorona ny tany sy navita azy izy no nandamina azy tsy ho tany tsy misy endrika tsy akory namoronany azy fa nataony honena izao ny ava ary tsy misy hafa. Namorona ny lanitra eny ambony eny zany de mbola io dada iava io zany rehetra zany ny heratsy ny fahefany sady namorona ny tany izy namorona nyzao rehetrarehetra zay rehetrarehetra hitanao sy ny tsy hita maso ihany koa zany dikan'izany anazy dao zany rehetra zany ka zany teny rehetra zany de efa ilazantsika hoe izy no namorona ary rehefa avy eo moa izy rehefa avy namorona kosiny dia nitondra ny zanak'Israely le nivoaka avy any Egypta ao amin'ny tany Kanana ary nandritra ny ranomasina mena teo ambany tongotra ny zanak'Israely. Vao ndraiky jerevantsika indray zay teny Andriamanitra hoe nandeha tamin'ny tany maina ny zanak'Israely tamin'izy nandeha teo amin'ny ina moa de teo amin'ny ilay tany zay nandehanany zareo nandeha tamin'ny tany maina izy. Vao jerevantsika kely zay teny zay aloha alefantsika misesitsy kelikely dia hitantsika am'izay ny toy ny tantara Exodosy toko 4:20 manoko amin'ny andininy aiza moa zany jerevantsika voalohany eo amin'ny 13 eo angamba jerevantsika zany Exodosy 14 manoko amin'ny 13 oke rahantsika maso hoe ny namoron'Andriamanitra n'izao tontolo zao zany ny fangaro ny nanasiran'Andriamanitra ny ranomasina mena zany teo ambany tongotry ny zanak'Israely. Zay no jerevantsika manomboka androany indray jerevantsika kely hoe ity indray ny heriny sy ny fahefany. Ao amin'ny 2:20 13 avy hatrany vakitsika 20 ary Mose tamin'ny olona aza matahotra ianareo mijanona fa ho hitanareo ny famonjeny ava zay ataony io anareo anio tapaka raikidraikitra ve ray volona kely zay vekle mandeha le teny teo ary io Mose tamin'ny olona satria nomenimenina ny olona zany le hoe misy ny Egyptiana manenjika eo Farao mono andro zareo de Mose tamin'ny olona aza matahotra nareo mijanona fa ho hitanareo ny famonjeny ava
zay nataony ho anareo anio. Fa ny Egyptianina zay hitanareo anio de tsy ho hitanareo intsony mandrakizay. Iava iady anareo a, fa ianareo kosa angina, satria rehefa nivoaka avy any amin'ny tany Egyptianina ny Israela de ninjeny zareo Egyptianina izy a ho vonoina am'izay. De eo le olona le menimenina be hoe io ary farao fa tonga nyenjika atsika nefa antsika tsy manana fitaovam-piadinana, tsy manana ninona. De hozy Moshe hoe aza mataotra fa ataony ava tsy ho hitanareo tsony reo. Zany na toe miaraka amin'io Andriamanitra mahery io zany. Toy hoe tsy hitanay maso zany, ho hitanao maso rehefa kelikely fandasikely fa ho avy eo tsika. Zany ny atao Andriamanitra zany aloha. Ary hoy ava tamin'ny Moshe, nahoana no mitaraina amiko ianao? Lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso, hoe mandroso foana fa aza matahotra. Ary angao ny tenao, de injiro ambony ranomasina ny tananao a, ka sarao ny rano, de andeha amaky eo afovoan'ny ranomasina mandeha ny tany maina ny zanak'Israely. Zay. Fa ino zao anamafy ny fony Egyptianina ka hiditra anenjika azy izy, de ankalazainao no ny ataoko amin'ny Farao sy ny amin'ny miaramilany rehetra mba mikalesa sy ny mpitaingina ny soavaliny. De ho fantatry ny Egyptianina fa izao ny ava, rehefa ankalazainao no ny ataoko amin'ny Farao sy ny kalesiny sy ny mpitaingi-tsoavaliny. Alay anjelin'Andriamanitra zay nandeha teo anoloana ny tompony Israely, zany hoe tena nisy anjeliny rana mihitsy ny tia ny alolan'ny Israely teo zany, de nifindra ka nakao aoriany, ary ny andraona nifindra teo alohany de nijanona tao aoriany. Any hoe le andraona sy le anjery zany miara-mandeha. Le andraona zany hoe symbole famantarana ny fisin'Andriamanitra hitany zanak'Israely, fa le anjely miara-mity aminy manaraka ny zanak'Israely foana ny ran'Andriamanitra. Ka tonga teo ny elan'ny tompony Egyptianina sy ny tompony Israely, dia teo ihany ny rahona sy ny fahamaizinana, nefa nampazava ny alina kosa, ka de tsy nifanatiny izy rotota nandritry ny alina. 120 aza. De nahentsy Moshe teo ambony ranomasina rany tanany, ary rivotra mera avy any atsinanana no nampisaveny avany ranomasina mandritry ny alina iny, ka nataony tany maina ny ranomasina ary de voasaraka ny rano. Zany le herin'ilay dada ava zany, nampiasainy ny rivotra satria izy ny tompony rivotra, izy ny tompony ranomasina, izy ny tompony masoandro ny zavatra rehetrarehetra amin'ny lanitra ambony sy ny tany rehetrarehetra tia, anazy toetra ny amin'ny lanitra ny lanitra ny ambony any. Dia nandeha teo voan'ny ranomasina mandeha ny tany maina ny zanak'Israely, ary ny rano de tonga fefo azy teo amin'ny akavahany sy teo ankaviany. Zay zany le zava-nisy, nisaraka ny ranomasina. Zany ny zavatra nitranga tamin'ny zanak'Israely tamin'ny fotoan'androny. Dosana hoe eza koa moninao zany, afaka miteny zany ny vavanao, fa za miteny eza manao zany tso fa tsy mety satria le manafaka amin'ny fahotana ka misy maventy zany. Ohatranao hoe ka le mandraraka mampisaraka ny ranomasina ny tena endrina be mihitsy. Zany ny herin'ny dada Iava zany tsisy maventy zany efa tsy izery any. Fa ny hitany masonao manaraka no asehoko anao am'izay. Ary ny farany de zao fanafahana amin'ny fahotana zao. Hoe tsy misy herina fahefana afaka manala amin'ny fahotana zany mihitsy eto amin'ity tany ity, afa-tsy ho Yahosoa zanany io ihany. Ho avy eo tsika zany. Ny zavatra nitranga faharoa zany hanamafisana amintsika ny herin'ny dada Iava sy Yahosoa zanany. Satria hoe atao Yahosoa nke ny teneninao e. Ka io Yahosoa io le zanany naterana io. Efa nampianariko antsika io ny zanany malalana io, fa nazavaina tamintsika tao anatin'ny fampianarana hoe Yahosoa. Fa aleontsika aloha tantarany dada Iava ny resahana de ny zava-bitany tao amin'ny Yahosoa ny dikan'izay. Satria ny manao an'izany asa rehetrarehetra zany de lazaiko amintsika fa Yahosoa daholo no manao an'io. Avy amin'ny satria izy natao hoe mpanatanteraka ny baikony dada Iava zany. Mpanao ny asa rehetrarehetra izy ary mpaniraka ny eo amin'ny lanitra ny lanitra rehetrarehetra eo izany Yahosoa zany. Mbola azavaina antsika any amin'ny fotoan'andro fa mbola tsy androany aloha, ary mety ho androany ihany aloha fa eno tsara fotsiny aloha. Rehefa tamin'ity resaka zanak'Israely ty ihany, rehefa tonga teo amin'ny tany Israela reo Israelianina reo, de ny zavatra nitranga de zao. Namoaka fanambarana io Andriamanitra hoe raha ianareo kosa ny mandika an'ity teniko ty izy ny teniny dada Iava, tena ho zoniko mihitsy nareo. Levitikos 4:20 vakitsika. Manomboka amin'ny 14 vakitsika.
juska hatrany amin'ny lavitavitra any. Levitikos 20:24 tiany nytenen'io dada Iava io tamin'ny zanak'Israely, de jereo fa tena nampiariny mihitsy le izy. De jereo kosa nefa fa rehefa avy eo indray mbola ny didiny ihany no miteny hoe ataovindray ity, ary zao tontolo zao mihitsy no ny didiny. Hitantsika eo ny tantara, ary eo ilay teny aminao hoe mba Andriamanitra izy navita nanao an'izao. Zareo teneniko anao, ny Andriamanitra tomponao ve? Ny Andriamanitra narahanao ve? Tsy misy Andriamanitra mahavita afa-tsy izao nambara izao. Zao ilay Andriamanitra naniraka ny Mosè, ka toromarika omeko anareo rehetrarehetra kosany a, na iza mino an'ny Mosè de mba harao ny tenin'ny Mosè. Na iza fivavahana, na iza olombelona, na iza karazan'olona ka mino ny tenin'ny Mosè ianao a, de mba harao ny tenin'ny Mosè. Ary zao ny tenin'ny Mosè a, mino ny tenin'ny mpaminany israelianina. Zay ny teniny zay. Donc avatsika zay tenin'ny Mosè zay a, de very eto amin'ity resaka Levitikos ty tsika ao amin'ny Deutéronomia toko 7:20 de 5:10 juska hatrany amin'ny 19 zany. Ianao ty nge ty teny ty, satria tsika milaza ny hoe iza ny tena Andriamanitra mahery a, de ny Andriamanitra Mosè no izy. Satria Mosè ny ao anatin'ny Sefer Torah ny jiosy, ary ty boky ty moa Sefer Torah fa nadika amin'ny teny gasy izy a, de zao vakiko aminareo zao. Ozy ny tenin'ny Mosè, Deutéronomia 18:15 ka hatramin'ny 19. Mpaminany avy eo aminao dia avy amin'ny raha lainao tahaka no hatsangany avy Andriamanitra ho anao, izy no henonao. Eto zany Mosè de ny teny mihitsy hoe mpaminany avy eo aminao dia avy amin'ny raha lainao tahaka, zareo amin'io any anefitra. De ilay lazainy fa rahalahy zany a, de zay samisy tao samy ao anefitra ao. Fa tsy hoe olona any France na any Afrika na any Angleterre le tenenda am'izany, fa zareo samy Israeliana efa ao anatin'ny efitra Sinay ao, le ao tendrombohitra Sinay. Zareo samy zareo zany, satria le mpaminany no mitondra azy a, de io mpaminany Israeliana io zany no mitondra zanak'Israely a amin'ny alalan'ny faminaniana zay omen'Andriamanitra azy. De io mpaminany io no asen'Andriamanitra hoe enoinareo io mpaminany io, satria zany no miteny amin'io mpaminany io. Ka ilay mpaminany zany a, de hitondra le zanak'Israely miala ao amin'io tany tendrombohitra Sinay io a, mandrapatonga any amin'ny tany Kanana, ary de miaina an'io mpaminany io koa ny Israelianina ao amin'izy ao tany Kanana. Satria mila hoentina ny Israelianina, ka tsy olo-kafa ny Angleterre any kory ny endrasana hitondra ny Israelianina, zay efa ao anatin'io, ao anatin'io dezera io, anatin'io, ina moa zany? Ina moa tika dezera amin'ny teny gasy? Tany efitra. Ao anatin'io teny efitra io, tany efitra io. Ao anefitra zany. Tsy maintsy ry zareo samy zareo am'izay zany no mifampiainao. Ary le mpaminany n'Andriamanitra no mitondra azy, le mpaminany Israel. Zay ny ilana le mpaminany teo a, hitondra ny zanak'Israely a ho any amin'ny tany Kanana. Planin'Andriamanitra mihitsy hoe mpaminany avy eo aminao dia rahalanao tahaka. Any reto mpaminany reto zany de rahalan'ny Mosè, ary mpiralahan'ny Mosè ao a, ka ny mpiralahandro Mosè nge de iza moa le taranak'i Jakoba. Ny taranak'i Jakoba de ity a, ry Gada, ry Naftaly, ry Benjamina, ry Joda sy ry samihafa be de be ry zareo ny tao a. Taranak'i Abrahama be de be izy tao, 12 ny taranak'i Abrahama. Hitantsika ry amin'ny bokin'ny Apokalipsy koa zareo hijery an'izay tsika. Reo zany a no teo taranak'i Abrahama sy mpirala amin'ny Mosè. Reo izy reo. Fa tsy koa hoe frantsay na anglisy na komorianina na tsototrao zay mety tenenao any, Israelianina. Ka raha nareo mijery nyty herin'Andriamanitra hoe tsisy maresy an'io a, de ny teny Mosè hoe mpaminany avy eo aminao no
avy amin'ny rahalanao tahaka any no atsangany avandriamanitra ho anao, satria ireo nitondra le zanak'Israely ao anefitra hoentiny amin'ny tany Kanana. Donc ataontsika sary kely izy iny. Ka raha fa firenena tokoa moa zany nitondra azy ety andeha hoe io zanak'Israely io, izy zany nitondra azy andeha am'zany hevitra zany. Io nge jevatsy kely le ty zany izy ty ataontsika sary a. Io zany ny zanak'Israely, io izy ty zany, de ty le tendrombohitra Sinay ato zany zareo, ty le tendrombohitra Grand T zany tendrombohitra, ty le Israel, ataontsika hoe Israel. Ao anaty desera zareo zany, de ny tany aleny a, aty lavitra be ty ny tany aleny, ty le tany aleny ty, lavitra de lavitra. Iza zany hitondra an'ity zanak'Israely ty makany, makato am'ty tany Kanana ty, zay Israel am'izao tsika miteny zao fa Kanana izy tam'izany fotoana zany, Kanana, Kanana zany. Iza nitondra azy makao, de tsy maintsy le mpaminany ao ihany nitondra azy makao, fa tsy hoe mpaminany aveny amin'ny toeran-kahafany, satria ity mpaminany ty ataoko mavomavo izy a, io le mpaminany nitondra azy makao. Zay ny teny io Andriamanitra io, ty ao dada Iava ty zany, Iava ty a, io Iava io a, de io nanome baiko hoe rahalanao nitondranao makao amin'ny tany Kanana, ka tsy olo-kafa ny anananany no endrasany hitondra eo fa ireo Israelianareo ihany misy mpaminany avy eo a, de izy nitondra azy eo amin'ny tany Kanana io. Fa raha mbola any toeran-kafa no andrasana, zareo nge eo amin'ny desert e. Ary ny Israelianina nge raha nivoaka avy any Egypta, Israelianina mihitsy nge nandeha io e. Tsy misy arabo niditra tao, na sinoa niditra tao, na frantsay niditra tao, na amerikana niditra tao, na afrikana, fa zareo samy Israeliana ihany tao. Ka le mpaminany resana tamin'izany zany araka ny teniny, izy moa, araka ny teniny Mose, de mpaminany mpirahalahy aminazy tao any. Ka reo mpirahalahy aminazy eo zany a, de reo taranak'Israely rehetra ndoary jevatsika ry bokyny, iza moa, vo te tsy mety hitsary amin'ny bokyny ina moa tsika zany, bokyny Apokalipsy aloha jevatsika aloha tsika tsy hakantika. Tsika aka boky hafa tsika, aka boky hafa tsika de eo amin'ny bokyny Apokalipsy toko fa 7 any jerevantsika kely, boky hafa ndray a, mba hijerevantsika ny hoe reto a le mpaminany lazain'Andriamanitra tao, le rahalahiny zany, reto avy ary izy reo a. Nareny isany vao izy tomboka se ao, efatra arivo Apokalipsy 7:4, efatra arivo amby efatralina amby ray hetsy no visy tomboka se avy tamin'ny fireneny zanak'Israely rehetra, reto zany izy mirahalavy, avy tamin'ny firenena Joda, zay, Robena, Gada, Asera, Naftaly, Manase, Simeona, Levy, Isakara, Zebulona, Josefa, Benjamina, zay. E moa zany ny voalaza teo zany, araka ny teny voalazany soratra masina eto zany, zany hoe ny zanak'Israely 12, rehetra any amin'ny Joda zany dikan'izay. Ka raha am'zany tenin'Andriamanitra zany lazako atsika, de mahitsy be mihitsy ny tenin'Andriamanitra fa le zanak'Israely no resana eto, ka isampiralavy zany resana tam'zany. Tsy misy idikana firena hafa mihitsy zany tao. Fa le mpaminany natsangana zany a, de mazava be am'izay ny sary fa le mpaminany Israeliana io hitantsika io. Mpaminany Israeliana no atsangana zany. Zany hoe prophète Israël. Prophète Israël zany a, io no nasenenona araka ny tenen'ny dadabe Mose. Ka zay moa zany lazain'ny soratra masina jiosy a, ka de ho antsika rehetra zay manaiky an'i Mose ary tian'lay tenin'Andriamanitra nambarany Mose, de zay no nambarany Mose tamin'ny amin'ny taona -1500. Tany amin'ny taona -1500 tany Mose no nanambara zany tao anatin'ny Sefer Torah hoe teny mpaminany Israeliana rery ihany a, zay enona. Tahoary, hitandray tsika ary amin'ny Théotorime 18:15 teo a, de zao, de andininy ao amin'ny andininy fahasivy-ambin'ny-folo, ao amin'ny andininy faha-valo-ambin'ny-folo ndray, 18:18, mpaminany no atsangako azy avy amin'ny rahalahiny. Théotorime 18:18 a, mpaminany no atsangako azy avy ao amin'ny rahalahiny zany, tahaka anao, ka ataoko ambava ny teniko ary ho lazainy aminy zay rehetra andediko azy. De hoe le mpaminany zany mitondra ny tenin'Andriamanitra dada Iava am'reto Israelianina reto zany. Ary andiny fahasivy-ambin'ny-folo,
Ary zay rehetra tsy meno ny teniko zay lazainy amin'ny anarako dia zao ny tsara azy. Zany hoe ireo mpaminany reo zany dia miteny direkta amin'ny Israely ihany. Mazava zany fa ilay mpaminany resany eto dia resaka direkta amin'ilay Israeliana ao anefitra. Dia mazava zany fa mpaminany Israeliana io resana io. Fa tsy olo-kafa mihitsy ny hoe mpaminany Anglisy na mpaminany Frantsay na mpaminany Amerikana na mpaminany Sinoa, mpaminany Sinoa, mpaminany Japonais. Fa mpaminany Israeliana ihany ny an'olo. Fa raha tsy zany izy ho tsaraiko ianao. Ka raha misy zany milaza fa hoe manaiky ny tenin'ny dadabe Mose ary tena manaraka ny tenin'ny dadabe Mose fa tena mpaminany izy ary ny ran'Andriamanitra, dia io tenin'ny Mose satria izy moa tena ny ran'Andriamanitra mihitsy satria zay ny voalaza ato hoe zay nandrahako anazy io. 1:20. Mpaminany no tsangako azy avy amin'ny rahalahy tahaka anao ka ataoko ambava ny teniko ary ho lazainy aminy zay rehetra andidiko azy. Voahiraka izy zany ilaza ny tenin'ny Mose. Ka ho anareo zany zay ahita ny heriny zao Andriamanitra ny Mose zao fa zay ny Andriamanitra ny Zealia ary Andriamanitra Hosoa ihany koa zany. Dia lazaiko anareo fa ny tenin'ny Mose dia zao hoe mpaminany Israeliana ihany ianona. Zay ihany, tsy misy ankoatran'izay. Rehefa te araka amin'ilay Andriamanitra tena mahery ianao, mpaminany Israeliana ny ianona. Dia zay nambarany dadabe Mose ho any zay manaiky ny tenin'ny Mose. Fa rehefa tsy manaiky ny tenin'ny Mose iny ianao, aza manaraka an'izany fa tsy olana zany. Fa saingy zao ny tena misy ny forsa dia io Andriamanitra Mose io. Io ilay natsoko taminareo ny anarany hoe Yahova. Ary afaka amin'ny fahotana zay niaraka taminy. Zay. Ndray atsika hijery ilay tenin'Andriamanitra teo araka ny voalaza ao amin'ny boky Levitikos 20 teo hoe ty ary ilay niatra tamin'ny zanak'Israely leo ny 4:40 ka hatrany amin'ny 9 fa lavidavitra ihany. Tsy hoe 35 zany. Ino nge? Ka raha tsy miheno akosinareo ka tsy mankatoro hoe didididiko ireo Yahova zany io miteny io, ka maivonareo ny didiko ary alan'ny fananareo ny fitsipiko ka tsy ankatoavinareo ny didiko rehetra fa ivadianareo ny fanekeko. Zaho kosa dia anao zao aminareo. Voalohany, anisy fampitahorana aminareo ao dia aretina masozana sy tazo mamay sy manimba ny maso sy mandany ny aina ary afafinareo ny foana ny voan-javatrareo fa ny fahavalonareo nihinana azy. Dia anandrana anareo ny tavako ka horeso anoloana ny fahavalonareo nareo ary zay mankala anareo no anapaka anareo dia andositra ianareo na dia tsisy manenjika asa. 7:20. Ary raha mbola tsy mihainao ihany nareo amin'izany rehetra izany dia mbola ampijalanareo impito ao noho ny fahotanareo. Horavako ny reharehan'ny herinareo ka ataoko toy ny vy ny lanitrareo ary toy ny varana ny taninareo ary ny herinareo ho lany foana. Zay. Andao jerevantsika indray hoe 1:20 eto amin'izay tsika. Dia apiditra sabatra aminareo ho valin'ny ivadianareo ny fanekena ary rehefa tafangana ao an-tanàna ianareo dia natitra arety mandringana aminareo ao atolotra eo an-tanàny fahavalonareo. Jereo isy fahavalo amely an'zareo amin'izay zany araka volany soratra masina volantsika teo. Oke jerevantsika iny manaraka hoe tonga hatrany amin'ny manandefa sabatra ao anareo aho. 9:30 ary ataoko lao ny tany ka ho talanjona amin'izany ny fahavalonareo zay monina eo. 9:30 amin'izay. Ary ianareo dia ho aheliko any amin'ny jentilisa ary anatsoaka ny sabatra ho enti manenjika anareo ao ary ny taninareo dia ho lao ary ny tanànanareo dia ho lava. Zay ho rava. Zay le zahatra ny ten'Andriamanitra hoe hanatsoaka ny sabatra hanenjika anareo. Niatra tamin'ny zanak'Israely ary veo io teny io. Dia ndao indray jerevantsika ny tenin'ny mpaminany. Hoe nisy ve le tenin'ny mpaminany le resahany Mose tokoa? Dia nisy ny teny le mpaminany. Ary le mpaminany nanao ny fanambarana io dia Isaia sy Jeremia. Fa leo ny Jeremia mihitsy no jerevantsika. Jeremia 5:20 no vakitsika zany. Jeremia 5:20 vakitsika manomboka 1:1 indray ny teny Jeremia mpaminany. Izao ny teny tonga tamin'ny Jeremia ny amin'ny Joda rehetra tamin'ny taona fefatra nanjakan'i Joiakima
zanaky Josia mpanjakany Joda dia ny taona voalohany nanjakan'ny Nebokadnezara mpanjakany Babilôna. Dia zao no lazain'i Jeremia mpaminany tamin'ny Joda rehetra sy tamin'ny mpona rehetra tany Jerosalema hoe hatramin'ny taona fahatelo ambin'ny folo nanjakan'i Josia zanaky Amona mpanjakany Joda ka manaka androany dia mandritra ny 13 taona zao no natongavany teny avy tamiko ary lazaiko taminareo reny dia ny fomaraina koa ka nilaza nefa tsy nety ny hainonareo. Ary avana niraka ny mpaminany mpanompony rehetra ho any aminareo. Io zany hoe ny mpaminany dia ny ranonakao Israel, dia ny mpaminany Israelianina mihitsy mbola io miteny mihitsy araka le lazaiko teo. Eny ny fomarainako izy ka naniraka nefa tsy nety ny hainonareo nananongila tsofiny iaino hoe samia miala amin'ny lalan-dratsinareo avy ianareo sy amin'ny ratsy fanaonareo ka dia onina any amin'ny tany zay nomeny avanareo sy nrazanareo hatrizay ka ho mandrakizay. Ary aza manaraka andriamanitra fanompo azy sy nkoka eo anatreny ary aza mampatezitra amin'ny asan'ny tananareo. Eto zany dia mazava be fa le zanak'Israely niala avy any Egypta io resana io hoe arao ny teniko ary meno ny tenin'ny mpaminany Israelianina. Dia ireo le niresana satria ny Israelianina tamin'izao fotoana zany tamin'ny taona 1500 ano izy ny tonga tao tany Kanana. Tao izy ny tonga tao dia nanomboka niresaka tamin'ny mpaminany. Dia mpaminany Israelianina no mitondra teny amin'izareo. Izy sam'izareo ihany no mifampiteny tao amin'ny alalan'ny mpaminany. Fa tsy olo-kafa mihitsy no niteny taniny. Fa Israelianina hitantsika amin'io Jeremia io. Jeremia ny mpaminany Israelianina. Tsy mpaminany Anglisy zany na mpaminany Amerikana fa mpaminany Israelianina. Jeremia ny anaran'izy io miteny jiosy zany. Nao vakitsika any le teny. Ary aza manaraka andriamanitra fanompo azy sy nkoka eo anatreny ary aza mampatezitra amin'ny asan'ny tananareo fandrao tonga loza aminareo. Nefa tsy ninao ianareo iava mampatezernareo ahy tamin'ny asan'ny tananareo ahitanareo loza. 15 aza. Koa izao ary nolazaiko aminareo iava. Noho ny amin'ny tsy ninonareo ny teniko dia hito amin'izay le loza. Dia indro ampanalaiko ary ny firenena rehetra avy any avaratra sy Nebokadnezara mpanjakany Babilôna mpanompoko. Hoy ava. Ary hoentiko amena ty tany ty sy mponina teto mba amin'irety firenena rehetra manodidina rehetrareto ka aringako tokoa ireo ka ataoko figagana sy zatra mampisitrasitra sady ho rava mandrakizay. Zay le tenin'Andriamanitra. Dia niditra tao Israela tokoa ny fanjakana Babiloniana. Hitantsika tsara nanaovan'ny Babiloniana ny fanjakana Israelianina. Mahay an'izany daholo ny olona limba vao sy nafantatra an-tantara fa tena repaka mihitsy ny Israelianina. Tonga hatrany amin'ny andro ny Hitler moa zay namono an'izareo mihitsy Israelianina 6 millions matin'ny Hitler tamin'ny farany. Ary ny farany moa dia idirantsika fampianarana manaraka hoe tena ho sahiran'ny Israelianina. Ka ny tiako tenenina aminareo zany tena voaroaka ny Israelianina tratra ny sesitany tena niparitaka manerana an'izao tontolo zao mihitsy hoe ho aheloko any amin'ny firenena rehetra mihitsy nareo. Zay dia tena niely manerana an'izao tontolo zao mihitsy le zanak'Israely. Donc ho aheloko any amin'ny jentilisa zay ny ten'Andriamanitra amin'le boky Levitikosy toko 420 teo dia donc avakitsika ery amin'ny andiny fa aiza moa izy atao amin'ny amdiny fatelo amin'ny telopolo Levitikosy 26:33. Ary ianareo dia aheloko any amin'ny jentilisa ary anatsoka sabatra hoenty manenjika anareo. Tena nahelin'Andriamanitra nakany amin'ny jentilisa izy. Ary dia tonga tany Russie, tonga tany Allemagne, tonga tany Fransa, tonga tany Angleterre, tonga tany Amerika ny paritaka manerana an'izao ny zanak'Israely. Marina zany tantara zany. Ary any anaty histoire sy géographie nao ao misy tao zao zany ho anareo rehetrarehetra manerana an'izao tontolo zao. Dia hitanareo tsara zany tantara zany fa tena existe nge zany. Misy zany. Ny tantara nanjoandreo Israelianina reo. Misy zany. Ary Israelianina moa dia mahay an'izany tsara mihitsy izy. Ka nefa ndray ny teny eo Andriamanitra io ndray tia ny heriny sy ny fahefana. Satria dia hitanareo mihitsy fa dia niparitaka manerana tany tokoa ny jiosy. Dia zao lazainy soatra masina mihitsy. Fa naverin'Andriamanitra izy ary ho averinao amin'ny taniny araka ny soatra masina. Dao na vakitsika vakina rezy teny zay ao amin'ny Jeremia
Jeremia toko fa 1:30 andininy 10. ohatra Jeremia 30 aza Jeremia titsy ndray ty voasoratsika ty do averina kely ny toko sy andininy fa tiso Jeremia 31 voilà zay Jeremia 31:10 miaino ny teniny avay ianareo jentilisa ty zany le jentilisa anazy am'le teny hoe aparitako any aminareo any ry olo reo fa matitra be tsy tiako ary toriona any amin'ny tany amorotsiraka ny lavitany zany ka ataovy hoe izay nampeliny Israely no anangona azy indray a sady hitandrina azy toy ny fitandriny mpiandry ondriny avy ireninareo zany ro israelianareo zy ny lalàna matsy ny zao tontolo zao de ny jentilisa ary ambeny tahaka ny fiandry ny mpiandry ondro izy fitandry ny mpiandry ondriny lazaiko aminareo fa nisy zany zay le force an'izao Andriamanitra otriko aminareo zao hatrany de zao tontolo zao no manaiky ny teniny ary ny force hatrany de zao tontolo zao manaraka an'io teniny io ary zany ny force anay amin'ny Ahosoa ny force ato amin'ny Ahosoa sy ny force aty amin'ny dada Iavany de zany tsy mba mandeha amin'iny hoe fagagana toy zao fa zao tontolo zao ny didina rera zany fanasitrana zany zatra tsisy dikany zany de vola nge mahay an'zany e dokotera koa nge mahay an'zany e kina zany mampiavaka fa ny zatra ohatrany tony tsy vita ny manao anazy ohatrany hoe mampisaraka ranomasina zany tsy vita zany ohatrany hoe mamerina ny olona amin'ny taniny zany nefa nanomboka tany amin'ny taona firy zany reo no nandevozina nanomboka tany amin'ny taona firy moa zany tany amin'ny taona moins 720 reo nefa nomboka ny voaroka tany amin'ny andron'ny Asiriana mandrapatonga tany amin'ny taona 1822 satria tamin'ny taona 1822 vao nivoaka ny didy hoe avy reno amin'ny tany ny jiosy de ny société des nations namerina azy nanateo SDN ary ny amerikanina mihitsiny a ny lohalara namerina anazy tamin'izany niaraka tamin'ny frantsay sy ny anglisy a de niara-namoaka daholo moa ny fiaina rehetra maneran-tany a de naterina ny Israelina mihitsiny a ny Israeliana tamin'izany fotoana zany a naterina tamin'ny sambo tamin'ny roplanina tamin'izay fomba nanaterana anazy naverina tany amin'ny tany ny jiosy rehetrarehetra zany tena tanteraka zany le tenin'Andriamanitra raha tamin'ny taona 1822 no niverina amin'ny taniny izy arak'io teny io ary naoka tamin'ny taona moins 700 izy no ny anatao amin'ny taniny de 1800 plus 700 égale 2500 ne 2500 ne zany ny jiosy no voaroka tany amin'ny taniny ary afaka 540 taona izy a vo niverina eo amin'ny taniny voalohany indrindra na le firenena raha tokony efa levina raha ao anatin'izany fotoana io labe zany hoe 540 taona no tsy tao amin'ny taniny ntsony izy efa tokony efa levina zany firenena zany fa tena zany natoeriny io Andriamanitra io hoe mbola averina amin'ny taniny reo de tena niverina amin'ny taniny mihitsy ny zanak'Israely ary tsy nety simba mihitsy ny zany no maha-Israeliana anazy tsy hoe koa hoe lasa nivadika metisy ry zareo fa de zareo samy zareo efoana hatramin'ny farany zany ny atoerin'Andriamanitra zany 540 taona tsy foana io firenena io de izy io naterina ao amin'ny taniny tamin'ny taona 1821 tamin'ny andron'ny David Ben Gurion zay président zareo nazo président tamin'ny taona 1947 angambany izy angambany izy tamin'ny 14 mai 1948 angambany 47 tsy tadidiko sara izy manodididina teo izy zany hoe nisy ohatra ao masina zany tena tsisy afaka manohitra mihitsy ty teniny dada Iavato ty ary hitantsika am'izay tokoa fa tena niaty io teny hoe ambeny io a hitantsika tsara ny Israelianina vao am'izay vo herinandro tapabolana angamy zay raha androany tsika no miresaka tsy haiko ny daty firy ny androany angamy 25 avril androany a de tamin'ny tapabolana tamin'ny androany angamany tamin'ny tapabolana teo no ny tafiany iranianina ny Israelianina ary hatrany de hitantsika tamin'ny vaovao maneran-tany zany de no tanterahanyireo firenena reo ndray ne fetsika hoe tsy maintsy miaro ny Israel araka ny teny hoe angoninareo ry jentilisa donc vetsika vakina le tenin'Andriamanitra Jeremia 31:10 mieno ny teny avay anareo jentilisa ny amerikanina ny frantsay ny anglisy hatrany amin'ny hatrany amin'ny rehetrarehetra ny Allemagne ny tsangana nandray anjara ao amin'ny fiarovana ny Israelianina daholo
zay le reo le jentilisa, ary reo koa le namerina azy tao amin'ny tany, le nisahirana mihitsy. Ary torio any amin'ny tany amorontsiraka ny lavitra any hoe ataovy hoe izay nampelon'ny Israely no anangona azy indray, io izy io, avereno amin'ny taniny, de hoe toy, zao ny toyny, sady mitandrina azy toy ny fitandriny mpiandry ondriny ondriny, ambeno misy zany raha vao misy loza mahazo azy. Ka ito koa ny iranianina fa nandefa bomba tao aminazy 300 mahery teo nisan'ny misila sy bomba amin'ity drone mamono olona ty, nandefa tany amin'ny fahatra Israel. Fa niara-niaro daholo ny firenena rehetrarehetra zay ny nampiely anazy sy nampiahaka anazy milena zao tontolo zao, niara-niambina azy daholo de araka ny voalaza moa de araka ny voalaza moa zany dia 99% ny misila ny tifirina tsisy nilatsaka tao amin'ny tany. Mba eritreretinareo zany zay zavatra zay hoe tena 99%, zany hoe presque tsisy nilatsaka tsony zany le misila ny tena marina. Tena ny apetraka eto zany de hoe no tanterahan'ireo firenenareo mihitsy ny fiambenan'ny Israel, de hoe zay namerina azy eo amin'ny taniny ary nanangona azy iverinao amin'ny taniny de adidinareo no miaro an'io. De jereo reo tanteraka le tenin'Andriamanitra miarana entangentsika rehetrarehetra. Tsy haiko hoe zany no namorona zany fa tena io le tenin'Andriamanitra. Niara-niaro an'Israel zao tontolo zao ary 99% ny misila ny tifiriny iranianina tsisy nitotona tao Israel. Ary tena nampirehare mihitsy ny Israelianina moa zany hoe tena mahery be zay ozy izy, normal zany, tsisy nilatsaka tao aminazy kosa ve tsy mahery ny dika zay. Fa ny tena nampahery anazy de rety mpiambina anazy manodidina ny Amerikanina, ny Frantsay, ny Allemagne ary ny Anglisy niara niditra an-tsehatra niaro an'ilay misila hitotona amin'ny tany. Ny président Frantsay tsy mahay an'izany zao, président Frantsay, président Amerikanina tsy mahay an'izany zao izy, ny président ny Allemagne, ny chancelier Allemagne tsy mahafantatra an'izany izy zao izy. Ary lay premier ministre Anglisy tsy mahay ny tenin'Andriamanitra io zao izy. Nefa ny tenin'Andriamanitra amin'ny teny nampiarana zareo. Zany lazako anareo hoe zany le dadako zany. Zany le ambassadeur ny Yahosoa mitorony marina aminao, ny raha ny dada Iavasy Yahosoa. Iava le zoko, le dadako, ary Yahosoa le zoko naniraka anahy. Satria izy zandriny daholo zay miaraka aminy, na za zandriny ary tena zandriny mihitsy. Zany mahatonga namitory anazy mampianatra ny fahafahana miaraka aminy sy ny heriny. Ary raha izay tokoa raha zany ny zavatra nisy tamin'ny herin'ny dada Iava io de averiko aminao zay ny teny fa zao ny voalaza soatra masina ny amin'ny fataterahany teny rehetrarehetra, io zany rehetra zay mitranga rehetrarehetra io de Yahosoa daholo ny manao an'io. Yahosoa daholo zany ny manao ny exécution io rehetrarehetra io na ny mampiatra n'ireny teny reny mandefa n'ireny teny reny zay le hoe ny zavatra rehetra de tao aminy daholo ary tao aminazy no nisy ny zavatra rehetra zany. Dao raha vaketsika indray ny teny Yahosoa de tsika maraparanana ny teny hoe inona raha ny tena misy amin'ity zavatra ty iza daholo nanao an'izany efa tena marina. De noho am'izay ny teny Andriamanitra momba ny amin'ny Yahosoa zay jerefa tsika. Somary ataoko tsika amin'ny teny frantsay de hoe vadiko amin'ny teny gasy zay mampalakilaky anazy zany. Efesianina aloha 2:10 no vakitsika. Asa aloha lasika aloha fa alefatsika tsirairay avy mihitsy izy hoe tao amin'ny Yahosoa daholo ny zavatra rehetra noho ny kriena. Ao amin'ny Kolosiana toko voalohany andininy 5:20 vakitsika aloha zany. Kolosiana toko voalohany de andininy 5:20 vakitsika amin'ny anaran'ny Yahosoa.
ataontsika teny gasy any fa tsy manina fa aleo ny mpandika teny amin'ny teny manaraka any no mandika ny azy. Kolosiana toko voalohany andiny fa 9:20 ovakitsika ny anaran'ny Ehosoa zay tsika fatao aminy no nahariana ny zavatra rehetra any an-danitra sy ny ety ambony tany, de ny hita sy ny tsy hita, na fiandrianana na fanjakana na fanapana na fahefana. Izy no nahariana ny zavatra rehetra sady ho azy zany. Eto zany ten'Andriamanitra de mazava-be sy mametaka mihitsy ny hoe izy no nahariana ny zavatra rehetra, zany hoe ny zavatra rehetra amin'ity zao tontolo zao ty zany a, na fanjakana na fanapana na fiandrianana, de izy daholo nanao an'izany. Tao amin'ny Ehosoa daholo zany nanaovana an'izany hoe nahariana ny zavatra rehetra izany a, na ny tamaso na ny tsy tamaso. Io zavatra rehetrarehetra hitantsika ety ambony tany io zany a, de tao amin'ny Ehosoa daholo a no nampiasan'io zavatra io. Dao ndray tsika aloha jery hafa indray no mikasika any am'izay ndray a, dao tsika ndray jery hafa indray, teny hafa indray a, satria tena ilayntsika mihitsy ny zay zavatra zay. Amin'ny Korintiana voalohany toko 7:9. Korintiana voalohany toko 7:9. Nefa amintsika kosa ty Andriamanitra de iray ihany, de ny ray izay niaviany zavatra rehetra, zany hoe tao aminy zany zavatra rehetra no niainga, ary ho azy itsika, ary iray ihany koa ny tompo de Yahosoa izay nahariana ny zavatra rehetra sady nahariana antsika koa. Zany hoe Yahosoa zany no nampisy ny zavatra rehetrarehetra, zany hoe ny mamorona zavatra rehetra zany a, de avy eo amin'ny dada Iava zany hoe tiano atao, ary ny exécutant ny zavatra iny kosa ny exécutant, any hoe ny mpanatanteraka Yahosoa daholo no manao anazy. Ka io zavatra rehetrarehetra miseho am'ty tany ty io zany a, na ny amitamaso any na ny tsy tamaso a, Yahosoa daholo no manao an'io. Izy daholo ny exécuteur ary mpanao an'le rehetrarehetra ary manapaka ny ao anatiny ao. Zay le no ary izy no nahariana ny zavatra rehetra zany, ary avy aminy mihitsy io zavatra io no natao. Raha tsy teo zany Ehosoa de tsy misy ary zavatra rehetra to am'ty zao tontolo zao ty. Donc izay le hoe izy no nahariana ny zavatra rehetra zay, jerevaketsika ihany koa le teny de mandeha. Jaona toko voalohany 9:7. Jaona toko voalohany 9:7. Izy no nahariana ny zavatra rehetra, ary raha tsy izy de tsy nisy zavatra nahariana zao zavatra izao a, na de ray aza. Zany hoe raha tsy nisy zany Ehosoa de tsy zavatra namboariny dada Iava teto fa foana e. Fa tamin'ny alan'io Ehosoa zay naterany mihitsiny a, zay no natonga ny nampisy ny zavatra rehetra. Ka io resaka tantaraiko anao rehetrarehetra io a, Ehosoa daholo no nampanaovina an'io a sy nanatanteraka an'io a, satria izy no manao ny zavatra rehetra araka ny teny dada Iava hoe avy amin'ny no nahariana ny zavatra rehetra, ary tsy misy, ary raha tsy de tsy nisy zavatra nahariana zao zavatra zao na iray azy. Raha tsy teo zany izy a de tsy zavatra ary teo. Zany hoe io zavatra rehetrarehetra io zany no mipetraka de noho ny amin'ny Ehosoa daholo, ary n'io rehetrarehetra io zany no miseho de baiko ny dada Iava, de Ehosoa no manao anazy. Zay le hoe izy no, zay le hoe zetra ny teneny ray de nataony avokoa, zay rehetra tanteraka am'ty tany ty de izy avokoa. Ka eo am'izay le hoe ny zavatra soa nataonyty Ehosoa ty am'izay zay. Zay no resantsika eto am'izay hoe ina ny ilazana fa tena tsisy maharesy azy. Ko le dadany aloha zao tsisy maharesy anazy. Rehefa nyteny dadany hoe ambeny io Israela io mantsy ny zao tontolo zao, de ny ambony zao tontolo zao. Rehetra zao tsy conscient mandeha iny tenin'Andriamanitra e. Tsy tonga saina zao na Amerikanina na Frantsay na Anglisy na Alemaina sy ny maro samihafa ao zareo amin'ny tanareo hoe manatanteraka ny baikon'Andriamanitra ane zareo. Tsisy tonga saina zareo. Fa ny soratra masina no miteny an'izany de io resako aminareo io. Tanteraka ny tenin'ny dadako Iava. Zay lazako anareo hoe tsy misy mahery ohatran'io zany anie. Io anie ny ten'Andriamanitra ho a, dia Iava. Hatrany de manaiky azy zao tontolo zao, vao baikony de tsy maintsy mandeha zao tontolo zao. Ianao hoe moriady aminazy. Io le Andriamanitra Abrahama, Isaka sy Jakoba zao mitory an'izao fampianarana zao. Ary ty ny zava-tsy ho vitany am'izay a, izy no nitondra ny fanavotana ho an'izao tontolo zao. Ary naniraka ny zanany izy Ehosoa ho lasa tsy manao teny intsony zay miaraka aminy, eo indrindra. Zao ny teny Ehosoa, aza manao teny intsony. Zay le Ehosoa zay a, aventsika ny teniny hoe forsa manahoana vao mety hatonga an'izany zavatra zany aminareo.
ary tsy miexiste aminareo mihitsy zany teny zany, nanao inona nareo, nanao inona, satria raha le Andriamanitra ray iavà zany navitan'izany rehetrarehetra zany a, de mazava be fa vitany daholo manapotika an'izao tontolo zao. Fa io dada iavà io moa naniraka ny zanany, de ato amin'ity zanany ity zany misy ny fahefana sy ny rehetra zao, satria nalefa tao amin'ny daholo ny zava-rehetra, ary alefa mankaty am'izay ady azandriny zany, satria za zao no mitory anazy am'izay a, satria tonga ny farany. Zany moa tonga ty teny ty aparitaka manerana zao tontolo zao a, tonga ty antranonao aty, satria tonga ny farany. Jaona 4:14, jereo ange ty teny ty e, Jaona 8:14, io le teny le zanak'Andriamanitra marina io. Yahosoa namalika anao taminy hoe, Jaona 8:11 zafady indrindra fa tsy 8:14, Jaona 8:11 ary hoy izy, tsy misy tompoko. De hoy Yahosoa, zao koa de tsy manameloko anao, mandehana ary am'izao sisa izao de aza manota intsony, ataontsika ingeza be mihitsy. Am'izao sisa izao a de aza manota intsony, dao ataontsika klika misy ty a, de ampijirevana antsika ny tokantrano hoe zao ny tenyio zanak'Andriamanitra io a, jerevo am'izay le izy ary ho antsika rehetra to tokantrano, zao le izy zao. Tisy ty ho antsika rehetra, vakeo nge ty teny ty e, ary am'izao sisa izao a, ataontsika menamena. De aza manota intsony io, ary am'izao sisa zao de aza manota intsony io, le teny le zanak'Andriamanitra io hoe aza manota intsony ianao. Nareo olombelo ihany ary mahafantatra fa zatra tsy possible mihitsy zany, kanefa de possible satria izy ny tompony hery sy ny fahefana. Ary marina be ny tena hoe tsy possible zany, satria maninona, aiza tokoa moa ny impossible zany, ko nareo nge zatra eo ambany fahefany devoly e. Raha ny olo ambany fahefany devoly zany tsy ho afaka mifahotana novinoviny zany. Mbola jerevantsika aloha amafisina zay teny zay a, ao amin'ny Jaona 5:5 ilazako aminareo hoe mba mitsangana zay Andriamanitra navita anyity, meo anay ny anarany. Fa miara hiteny nareo fa tsy possible mihitsy io, kanefa ny zay le izy, zay le Andriamanitra ny zay ady navita an'izany izy. Ary eto amin'ny fahatry Madagasikara efa 2000 ny afaka mifahotana, ary tsy mahay manota intsony eto no ny herin'io Andriamanitra io, no ny herin'ny zany iavà sy Yahosoa zany. Ary zay le zaveko aminareo hoe raha io manala ny fahotana io azy ary vitany a tsy manota intsony ny olona, fiza ny tompon'le fahotana. Zay le antanitsika aminareo hoe iza ny tompon'ny fahotana, fa matoa zany le olona afaka tamin'io fahotana io a, resy le nampanota anazy, fiza le mpampanota, fa zay le resy, iza le mpampanota fa izay le resy a. De lazaina aminao a, tsy iza le mpampanota fa devoly, satria izy ny mpanota hatrany voalohany, ary zay miaraka aminy de mpanota. Ka matoa afaka fahotana ny olona resy ny devoly, ary tsy misy force ambony ny devoly zany eto, fa ny herin'ny devoly daholo io milalao aminareo Andriamanitra sy izy rehetrarehetra io. Zany no mahatonga anareo tsisy afaka mifahotana. Fa rehefa tonga am'izay Yahosoa zay torizy ady afaka mifahotana ny olona sy ny alina omena anareo a, tonga eto le tompon'ny lanitra sy tompon'ny tany sy ny lanitra, tonga eto izy. Zany mahatonga le fanafana mifahotana afaka, satria tonga le tena tompon'ny lanitra, tompon'ny lanitra ambony sy ny tany ambany. De ny lanitra ny ambony any tsy tany masina tsy de ambony lanitra any izy. Zao ny fampianarana zao tonga zao, izy zao tonga zao, Yahosoa zao tonga zao a, tsy le dada malala iavà. Voninahitra anazy mianaka mandrakizay. Dao antsika ary hijery an'ity Jaona 5:5 ty a, 4:40. Rehefa afaka zany, de hitany Yahosoa teo ikanjany tempoly raha lehilahy, ka izy taminy, ino efa sitrany ianao a, aza manota intsony fandraho anjoanao zay ratsy noho teo. Mbola mivena indray le terme hoe aza manota intsony. Dao indray aloha soratantsika indray ty, averina aminao indray toko hafa indray io a, averintsika fandraho indray ty toko ty, mba ho tadidinao tsara mihitsy hoe nanindry mihitsy ny Yahosoa hoe aza manota intsony a, indreo natao mihitsy zay teny zay a. Dao nge soratantsika indray hoe teny fandroa nataony tamin'ny lehilahy marary ny parasisa indray ty a, indro efa leotatsika volomparasy, indro efa sitrany ianao a, aza manota intsony. De ataontsika volomparasy, fandraho anjoanao a,
zay ratsy nohony teo, rehefa tsy teo ratsy nohony teo zany dia mba mialamy io fahotany io am'izay fa miratsy angenao iovakitsika io aza manota intsolo ny teny Iosoa fa raha mbola manota anao dia miomana fa miratsy hatrany anao jereva lalakalenareo etarehetra am'izay tsy miratsy ve ny lalanao io zao satria ny olona mpanota zany angika avy amin'ny devoly izay rehetra manota dia avy amin'ny devoly de raha vakitsika am'izay izy ka matonao zany afaka resy ny devoly ka tsisy maresy devoly efa tsy anankiray any eto dia ilay nanamboatra anazy atsisa ny nanamboatra anazy fa Iosoa ka rehefa nivadika izy dia niteny nariny dia io mamono olo io nazerany avy any ambony tany ka rehefa nazerany dia io mamono olona mampijaly olona io izy dia ataon'lay devoly manota tsy akijanony ianareo dia io mahazo anareo teny eo ambany ny fahefany devoly ange nareo mpanota io ka matoa zany nareo afaka fahotana ary zany zao toriana zao tonga ilay mahery tonga ilay maresy devoly ary tonga ilay mpandrava devoly Iosoano anarany ary dada Iavaly dada tompon'izao teny zao ary efa naniraka ny ziady izy zao hitanareo zao io lay ziady any rany Iava hanavitra anareo aza matahotra intsony aza matahotra intsony tonga mpanavitra anareo fa hita maso ange zany anjanareo zany miditra ho anareo nypetan-dranomasina midira ho am'izao fanafana lehibe zao donc efa kitsika re ten'Andriamanitra hoe zay mpanota dia avy any amin'ny devoly tena mampahalibe nge zany aloha vakitsika ny ten'Andriamanitra ao ny Jaona voalohany toko fahatelo Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahavalo Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahavalo vakitsika mianaran'ny Iosoa zao izay rehetra manota dia avy amin'ny devoly satria ny devoly manota hatrany voalohany fa izao kosa nefa ny sony zanak'Andriamanitra dia andravany asan'ny devoly zay no matoa ziady zanak'Andriamanitra zanakany dada Iava zandriny Iosoa andravany devoly satria na ny tena ataony devoly ny tena ataony dia zao mampanota olona zay rehetra manota dia avy any amin'ny devoly zany hoe zanaka devoly daholo mpanota rehetrarehetra io dia zany mahatonga an'ireo tsy afaka amin'io inona ny antony rehefa nanota le razambe ny olombelona toa hoe ady masaiva zay moa no tena izy mivady reny ady masaiva ny hoe adamasaiva ozy ny olona fa ady masaiva ny tena anarany izy rehefa nanota izy mivady reo dia nisaraka tamin'Andriamanitra ary ny nampanota anazy dia ny devoly ary nanomboka teo rehefa nisaraka taminazy Andriamanitra dia nanjaka ny devoly dia io nareo io zay na tonga ny Iosoa namonjy an'le fanahynareo fa nampianaripiny hoe le fanahy no angeno votana le fanahy angeno votana aminareo amonjy fanahy io Iosoa io zay mbola jerevantsika hoe inona marina moa ny tena nivonjen'io Andriamanitra io taminareo olombelona zay ny lesonantsika manaraka zay hoe inona marina le tena nivonjena taminareo ity nofinareo ty sa inona no jerevantsika zay lesona zay amin'ny manaraka zany zay hoe inona marina ny tena nivonjen'io Andriamanitra io na io Iosoa taminareo lesonantsika manaraka zay fa izao kosa nefa izy hoe ny devoly zany izay namon'ny olona dia tsy nisy afaka atao tsony ny olona fa tena nampaoriny ary jereo nge ianao ianao zao mihaino anasy mijirana io manota foana tsy akijanona fa vao nanomboka ny ianao ty teny sy fampianarany ty anao dia henonao am'izay hoe ohatra manomboka tsy mahay manota nge zahay ary marina mihitsy zany rehefa ianao no miaraka amin'io Andriamanitra marina io na ianao raha mavita amin'ny teny olona hoe oka zay ny adalana aloha iaraka amin'ilay Andriamanitra marina am'izay ary tsy izy le Andriamanitra marina fa Iosoa io le Andriamanitra marina io Iosoa no anarany ary zay re entsonina atsika am'izao tsika miteny zao hoe manatona ny Iosoa fa izy ny tompon'izao fahendrena sy fanavotana lehibe zao dia zao zavatra mahafinaritra zao antsoina ianao satria izy tonga andrava devoly izy araka ny ten'Andriamanitra hoe fa izao ny sehony zanak'Andriamanitra dia andrava ny asana devoly andravandreo devoly eo ny dikan'izay tsy ny asany hanapotika anazy ka tsy misy manana force afa-tsy Iosoa ary efa tonga eto ny zandriny Iosoa ziady hanavitra anareo satria za mitory any Iosoa hanavitra anareo olombelona rehetrarehetra amin'ity tany ity zay noforoniny dada Iava sy Iosoa tonga ziady amonjy anareo tonga ziady amonjy anareo hanavitra anareo hanala anareo anatin'io devoly miazona anareo mahatonga anareo tsy mahay manota mahatonga anareo manota lava moa zafady ho avotanareo mba tsy ho anota intsony avotana ianareo mba tsy ho mpanota intsony to eo aminareo ny forsa satria ny devoly mihitsy ny nge ty esorina aminao esorina ampianatana ny devoly ianao
Iza ny olombelona mahay miady amin'ity voly? Ary tsy possible zany. Porofony zany le ianao mpanota lavatsaky zany io. Reny zao le zava-doza satria ohatra noho ny am'le devoly mangezan'ny olona. De vao maheno le olona hoe Yahosoa manala ny fahotana, manala ny fahotana, de tezitra izy. Reny zao le asan'ny devoly mamely ny olona rehetrarehetra reny. Reny le ho avotany zay adia reny hoe aza manao an'izany tsony. Andao iainao ny Yahosoa. Fa ny devoly no manahaka anareo tsy hainao zao fampianarana zao. Satria rava izy, lasa tsy manao tentsony nareo. Ary matoy ianao zany lasa tsy manao tentsony a, rava ny devoly. Tsy manana fahefana anao tsony ny devoly, satria ny devoly no mampahory an'izao tontolo zao. Avy any amin'ny devoly daholo io fahoriana manjona olombelona io. Fa rehefa tonga kosa ny Yahosoa, zao entiny zay ady azy ao, de afaka ny olona fahotana. Anjaranao am'izay miditra. Satria mahita le tompony hery ianao hoe tsisy herina fahefana afaka miady amin'ny Yahosoa, na afaka manohitra ny Yahosoa, na afaka mandona amin'ny Yahosoa. Tsisy herina fahefana afaka miady amin'izay ady ahy. Tahaka ny tao amin'ny Yahosoa satria za matoa tonga ety de anao ny asany. Ary izy zao soloko tena zao. Satria miatsarany zao toriana zao. Satria zay ady tonga handrava an'le devoly mampijaly sy mamono anareo. Handrava an'ireo ny dia zay ady tahaka ny Yahosoa. Nandrava azy teo amin'ny fijaliana de afaka tamin'ny fahotana ny olona zay miaraka aminy ka tsy mahay manao tentsony. Rava ny devoly ny dikan'izay a. Rava ny hery miazona an'ity tanty iny dikan'izay a. Rava ny hery miazona zao tontolo zao a. Rava ny Yahosoa. Rehefa tonga koa zay ady azy zany, afaka ny fahotana ny olona satria ny raha ny Yahosoa izy. De tonga Yahosoa ny dikan'izay a. Rava koa ny hery rehetra zay miazona zao tontolo zao. Rava ny devoly, rava ny satana zay miazona sy mangetra zao tontolo zao. Anjaranao am'izay manatona ny Yahosoa amin'ny alalan'ny fanatonanao zay ady azy satria zay ady ahy no mirepresente anazy eto na misolotena anazy eto a. Zay na tonga le anarana hoe ambassadeur-ny Yahosoa, zay ady ahy. Zay ny famaranana ny teniko a. Tsy misy herina fahefana satria maninona? Rava ny devoly, potika ny volaniny. Raha nandrahoany devoly tao anatin'ny volany io foana ianao a, ny endasiny tamin'ny afo mirehitra mihitsy amin'ny adalana sy ny faharatsiana sy ny abibiana maro samihafa nataonao. Androany vaky le vilany androany a, de miporitsaka atao am'izao ianao a, miporitsy mivoaka atao am'izay a, andao anatona ny Yahosoa. Efa tonga ny fandravana ny devoly zao. Satria le fahotana no tena mamely ny olona. Ary ny devoly de zao ny ataony, mampanao ratsy olona. Mampijangajanga, mampanao ny fijejojoana sy ny fahadalana maro samihafa, mampanompy sampy. Ary tena tonga hatrany amin'ny famonon'olona, manao sorona sy ny maro samihafa, tena asana devoly mihitsy zany. Zany natao asana devoly zany. Hatrany amin'ireny mazy ireny, asana devoly zany. Avy any amin'ny devoly zany tsy misy hoe mazy noir sy mazy blanc, rehefa mazy de mazy. Ohatry ny sasany avy any ity nge mazy blanc fa tsy mazy noir. Fa olona ahoana koa zany? Rehefa ota de ota fa tsy misy hoe ota kely sy ota be zany. Amo zany de fampianarana antsika hoe tandremo vao fitapetaka ny sarotra an'izany fa aza miditra am'izany. Ary zay ilazana amintsika hoe tsy misy zany hoe Yahosoa zany manao, satria mantsisy nanao le fahagagana hoe manasitrana olona, nanova ny rano divay, nanao an'izao, nanova ny mofo tonga, nanova ny azan-drano sy ny mofo. Ho lasa voky ny olona 5 telo arivo teny ambony tendrombohitra de hoe tena hoe manody ratsy zany hoe tsy haiko zay eritreritra ny olona any, tahaka ny sasa manao an'izay. Lazaina aminao fa tsisy an'izany satria manina, izy ane no namorony. Izy no nahary, mbola tsisy zao tontolo zao de fa nahary an'izao tontolo zao izy, fahefany nanaovana an'izany. Fa ny devoly no manao an'izany resaka hoe kabala sy ny ina moa le filazany olona be dia be anazy manao an'ireny fombafomba ratsy reny. Hoe nanjiosy koa manao an'izany ozy ka rehefa mivadika amin'Andriamanitra ve tsy hanao zahadozy. Manao an'izany mazy sy ny karazan'izany. Manandro miskidy, zany ange fomba ratsy daholo zany e. Fa raha Yahosoa iny nanao an'izany zavatra zany a, fahefany zany, mpamorona izy ka zay tiany io.
reo amin'ny teny fotsiny izy hoe ty de zay satria créateur izy. Yahosoa de mpamorona créateur ka maha-créateur ny créateur tsy manana force extérieur izy ho anaovana zany fa anazy zany fahefana zany. Fa ny olona mbola manao an'izany kabala tsy manao an'izany moara sy ny karazana zany kosiny a tsy manana force izy anazy rery de voatery maka force avy any ivelany izy a avy any amin'ny devoly iny force iny. Raha tsy zany hoe lasa manao zany mazie zany izy mazie zany sy ny fanandrona zany fa raha soatra masina ke zany reny mazie reny de le manandro eo ambony ao ary ny ato hoe manandro de mifandray am'le extraterrestre eo ambony ao a de reny ny manandro reny dikan'izay ka ny olona manao an'izany tsy mba avy amin'Andriamanitra zany satria ny herin'ny Yahosoa de izy rery ny manana zany tahaka ny ziady azy ao a de ny herin'ny Yahosoa ny miaraka amin'ny ziady a tsy mila nininona maka tsy makary de ozy anao miteny hoe ko manino izy raha nakafotaka sy ny karazana izay no mahafinaritra anazy satria koa hoe tsy maintsy mila an'izany afaka miteny fotsiny izy fa teteny am'ray lehilahy izy hoe andana mandeha makary de lasa makary lay finoana ny tiana jerevana am'ireny hoe raha tena tapenana mariny ve no masonao satria lerangazy hoe mieritreritra hoe raitsika ohatra hoe inona moa zany raha trandety fotsiny de sy tranonao satria mety misy olona teanao an'izany de ozy aso hoe lasa anao mandeha maka anatin'ny rano ary midana mandeha any mitsapa ny finoana mihitsy izy ke raha am'izany hevitra zany e hainy atao ngetra de manasitrana iny eo e fa zay lay hoe lay finoana ary Yahosoa raha nanasitrana tsy mba nizesizesitra izy de zay lay mahatonga aminy hoe anisan'ny sary tonga de olona tsy andeha anatiny anazy tsony hoe raha tonga eo koa anao de mety tsy haiko zay ampanovony anao voagahako eo anao tsy mety nanasitrana tsony Yahosoa fa ty fotraka de tao amin'ny masina de andanao mandeha anaty rano ary natao misahirana am'izay zay nitady fanasitranana atria lasa fanasitranana tadiavan'ny olona anazy fa tsy mba famonjena tsy nety taminy le izy zay na tonga ny Yahosoa miteny aza miteniteny satria ananana le fahefana ka tsy tiana hoarotina le fahefana zay fa ny olona kosany zay ampiasainy devoly a de mitady foana ny zezizesy tiavana am'izany fanasitranana zany satria izy mifandray amin'ny devoly fa zay mifandray amin'ny Yahosoa zao no tenen'ny Yahosoa hoe aza miteniteny rehefa misy fanasitranana ataony de hoe aza miteniteny tsy tiany ange io ny dikan'izay tsy tiany ange io resaka mizezizesy tamin'ny fanasitranana io e tsy tiany ange io e zany taonazy hoe aza miteniteny nareo zay ny tena tena amitsika am'izany manome saina de nao nge jevatsika fotsiny le teny hoe tsy azo ataony manandro sy na ny manao mazia hoe aviatsika kely le teny somady jerevatsika kely io zay raiky izy a zay Léviticus 19:26 Léviticus 19:26 aza homana zavatra misy raha aza manao sikidy na manandro zavatoza mihitsy any mazava be io teny io hoe aza manao sikidy ianao na manandro lalàna zany fa tsy misy hoe io manandro foana ianao lalakaleanao de manandro ianao na hoe mijery daty ianao de manandro izy moa tsy mahafantatra hoe rehefa miseho ny volana de tsinam-bolana zay ny fiteny olombelona ary rehefa makary rehefa mekely ny volana de mematy ny volana ozy ny olona maizim-bolana ozy ny olona izany tsy mahafantatra an'izany olombelona rehetra na zazakely mahafantatra hoe maizina ny volany mazava ny volany izany tsy hay an'izany zany ange lozika am'ty tany ty e rehefa hitanao fa maizina ny volana de maizim-bolana izy fa tsisy adikany hoe mahandro zany manandro zany ny tena marina aza manao an'izany hevitra zany de le hoe tsy maintsy anarina daholo le rehetra satria Yahosoa zany tsy manao an'izany sady tsy manandro zany ny tsy misikidy ary tsy manao mazia atsika le hijery toeraka hafa indray am'izay tenin'Andriamanitra zay any miandry kely vetivety aloha tsika fa hijery teny kely tsika mandra-pahitatsika anazy aloha jery kely indray tsika teny hafa indray aloha fa misy lavako anazy kely zay aloha le momba any amin'ny fanandrona ovakitsika zao ny ten'Andriamanitra
Amin'ny teny frantsay no vakiloatsika amin'ny teny gasy amin'ny teny frantsay am'zay ditantsika misy hoe tena teny frantsay misy le resaka mazie zany ao amin'ny 2 Chroniques 33 2 Chroniques 33 chapitre 6 zany hoe tantara faharoa toko fatelo amby telopolo andiny fahenina hoe tia ny zava-doza zany ty il fit passer ses fils par le feu zany hoe alefa mandeha ao anatin'ny afo ny zanany zany dans la vallée des fils de Hinnom ao anatin'ny mety hoe vale miteny gasy tany lemaka angambany izy zany zaotsika hoe tany lemaka zany zanaky Hinnom zany il observait les nuages et les serpents ary mijery ny abakabaka ery sy ny bibilava pour en tirer des pronostics mba hahafahanjareo maminany ny zavatra miseho zany ele ohatrany manao pronostika reny zany maminany ny zavatra hitranga eo il s'adonnait à la magie de tena miroboka any amy resaka magie izy zany tsy misy idirany hoe magie noire eto na magie blanc fa nefa magie de magie et il établit des gens qui évoquaient les esprits ary miantsony le fanahy izy et qui prédisait l'avenir azay milaza ny zavatra ho avy any koa il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel ary nanao zay raha teo mason'ilay Andriamanitra tsy toy izy afin de l'irriter mba hakasika anazy mba zavabe io teny io hoe tena le magie za tsy fanao le magie tsy misy Andriamanitra nametraka nanome lalàna anao magie zany fa zatra tena tsy fanao zany tsy azo atao mihitsy ka za tena miteny amitsirerera mihitsy ny hoe mba mitandrema tsara amy zatra misy sy ny atao fa tsy fanao ny zatra miady amin'Andriamanitra zay Isaïe de 6 ici toko faharoa andiny fahenina car tu as abandonné ton peuple ary de niala tamin'ny firenenao ianao la maison de Jacob lay tranon'Israely parce qu'ils sont pleins de l'Orient satria feno ny zavatra avy any atsinanana izy et a donné à la magie ary de niroboka tao anatin'ny fanaovana magie comme les Philistins zay ohatran'ireo Filistinareo zava-doza zany tsy tian'Andriamanitra mihitsy zany resaka magie fa mieritreretry ianao fa raha ny alany tsy misy azany hoe magie blanche magie noire zany fa rehefa magie de magie tsy tokony ataonao mihitsy zany novinoviana ny fahendrena zany aza miditra am'zany Galatiana 5:20 voalaza ny ten'Andriamanitra ato fa tena mialanao amy magie Galatiens 5:20 leo vakeko amy teny rehetrarehetra mihitsy ny izy amy teny frantsay no amakitsika anazy Galatiens 5:20 zany Galatiens 5:20 or les œuvres de la chair sont manifestes ce sont l'impudicité l'impurité la dissolution ary ny asanofo de zao ny zava-doza rehetra mikasika ny faratsiana zany andininy faharoapolo l'idolâtrie fanompontsampy zany la magie ny fanaovana magie olona ao anatin'ny nofo eneny manao an'zany magie zany tsy misy fitenenina mihitsy eto hoe magie noire na magie blanc fa rehefa magie de magie ary zay ny tenenako hoe nyeny ao asoa kosa ny fahefanany azy créateur izy amy mampamorona anazy mainy zahatra rehetra azay tiany atao mety daholo aminazy ary tsy manana tsy nifandray tamin'izy izy fa anazy daholo fahefana zay teny io zay mety aminy ao fa ny olona manao magie sy manao reny kabala sy mahasamihafa reny kosany mifandray amy zareo ambony ao mifandray amy devoly sy ny satana ny loza am'ireny zay ny loza am'ireny zany ka nanjiosy raha manao an'io izy jiosy manao an'io mihitsiny fa mietrereta mitandrema daholo fa zay zay ady mampianatra hoe ny force anay ato amin'ny aosoa kosany de tsy mampiasa an'zany ary tsy mila zany ary tsy fandray am'zany fa ilay créateur ny tompony force Yahoshua anarany zanaky dada Yahva azy tout le monde a été créé par lui zany hoe zava-rehetra de niforonona tamin'ny alalana ka raha izy tamin'ny alalana no niforonana zava-rehetra ao aminy fahefanany dikazay ka ny fahefan'le mpamorona de tsy mila nininona fa zay tiany sy mahafinaritra anazy afaka miteny zay tiany izy ary afaka manao zay tiany izy tsy azo interpréteny zany satria anazy reo io force io anasy ny dadany tompony zany izy fa ny olona manao ny akoatran'zay kotsany ny manano sy misikidy maro samihafa mifandray amy devoly reo zay le tenenako hoe aza miditra am'zany
zay le Yahosoa tena izy Yahosoa toriny zay aty ary ny dada Maria Yahva misaotra ny dada Yahva sy Yahosoa tsika amin'izany teny zany manatona ny Yahosoa tory amin'izay tsika fa zany ny tena mpamonjy zany. Zany ny tena tompony hery sy ny fahefana zany. Manatona anazy. Voninahitra ho an'ny dada Maria Yahva. Voninahitra ho an'ny Yahosoa ary hivavakantsika ny amin'izany teny zany. Misaotra betsaka dada Maria Yahva no ny miteninao. Misaotra betsaka ny amin'ny asoavanao indrindra mandeha an'izao teny sy afatra izao. Mamalia vavaka ny mamalia antso. Tonga ny fotoana ampahafantarana ny olona ambony tany ny hery sy ny fahefany lanitra izay avy any aminao dada Yahva. Fa ianao no nahary ny lanitra, nahary ny lanitra ambony, nahary ny tany ambany sy izay rehetra eo aminy. Asa ny tananao daholo zany rehetra zany. Asehoy ara fa tena tompony zavatra rehetra ianao. Asehoy fa ianao ny tompony fahefana. Anao daholo ny zavatra rehetrarehetra na ny tamaso na tsy tamaso. Ianao ny tompony saina, ianao ny tompony fandidiana, ianao ny tompony hery sy ny tanjaka. Anao ny daholo ny zavatra rehetra. Hatrany amin'ny angovo rehetrarehetra, ianao daholo ny tompony reny. Tsy misy manana an'ireny afa-tsy ianao rery ihany. Esorinao iny dia tsisy trony, ary raha averinao iny dia misy indray. Ianao ny tompony aina sy ny hery ary ny fahefana. Dada Maria Yahva, voninahitra omeny izay ady anao mandrakariva mandrakizay. Tenao sy Yahosoa. Tahio ny teny. Tena hitondra famonjena ho an'ny olona, hitondra fanavotana ho an'ny olona. Mamalia vavaka ary mamalia antso. Hita ny teny rehetra ianao. Sambatra izay miaraka aminao. Sambatra izay mandray an'izao teninao izao. Sambatra izay mahita ny hatsaranao. Voninahitra anao dada Maria Yahva. Sokafo ny sain'ny olona alala sy andray an'izao teny marina izao. Ary aseho anazy fa tena fitiavana ianao. Fitiavana mandrakizay. Misaotra betsaka dada Maria Yahva. Misaotra ny amin'ny teny rehetra sy ny menao sy ny mbola omenao indray. Voninahitra anao mandrakizay dada Maria Yahva. Amin'ny anaran'ny Yahosoa. Halleluja. Amen. Dia izay indray ny fiarahantsika tamin'ny androany. Mirary sotsika dia samy teny Yahosoa ho amin'ny fampianarana manaraka indray. Velomatoana.